Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Ny tahotra no mahatonga ny fiatsaram-belatsia fa tandremo. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Rehefa miala ny tahotra dia miala ho azy koa io fiatsaram-belatsia io satria ny tahotra no mahatonga ny fiatsaram-belatsia amin'ny ankapobeny. Ary tsy fampianarana avy amiko izany fa Jesosy Kristy mihitsy no mampianatra an'izany. Raha jerevantsika izao ny Luka 2:20 dia miresaka mihitsy izy ny amin'izany atao hoe fiatsaram-belatsia izany. Ozy amin'ny andininy voalohany, mitandrema ianareo izy fandrao azo ny masirasira ny fariseo dia ny fiatsaram-belatsia. Tandremo so azo ny fiatsaram-belatsia ianareo. Dia manohy izy eo amin'ny andininy faefatra ozy manao hoe lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena. Dia raha toy izanao ny vaky teninao dia miresaka be dia be izy aza matahotra, aza matahotra, aza matahotra olona. Tsara fantatsika aloha ry havana fa misy karazan-droa ny tahotra. Ny ray dia ilay tahotra an'Andriamanitra izay ilaina ary mila volena ny anatintsika mihitsy satria izay ny fiandoham-pahendrena. Fa ny anankiray dia ilay tahotra olombelona. Ka inona moa ny fandraisan'izany tahotra sy ny fiatsaram-belatsia izany? Dia ny fandraisany dia tsotra matoa Jesosy nampifandray an'izao resaka izao dia satria misy fandraisany ireo izany. Ny olona manko rehefa matahotra, ohatra anankiray fotsiny izao hoe matahotra ny fihevitry ny olona izany. No misy zavatra efa tena tsy tiany fa matahotra izy sao dia tsy tiany reto olona ato ampiasany reto dia lasa mihatsara velatsia rehefa avy eo. Lasa mihatsara velatsia rehefa avy eo. Ary na dia tamin'ny mpianatra dia nisy tratrany izany miaraka amin'ny jentilisa dia matahotra sao dia tsy tiany jentilisa dia lasa manao ny fanaon'ny jentilisa. Dia ohatr'izay mihitsy ilay izy. Izay no mahatonga an'i Jesosy miresaka fiatsaram-belatsia sy tahotra miaraka. Satria saodinareo izy matahotra. Mety hoe atahotra izany ny vavan'ny olona. Dia lasa mihatsara velatsia. Mody manao double jeu izany. Lasa mihatsara velatsia raha vao matahotra. Ary dinihona izany amin'ny zavatra isan-karazany misy sakafo izao io dia hoe eo hoany ity aloha dia ianao tsy te hihinana. Fa matahotra ianao sao dia tsy tiany olona intsony. Dia izay no mahatonga anao lasa mihinana tsy sazoka fotsiny. Amin'izay fotoan'izay lasa mihatsara velatsia ianao. Anontaniana olona tsara ve ilay izy sa ratsy? Matahotra ianao ny teny hoe ratsy ilay izy satria tena ratsy ohatra ilay izy dia lasa mihatsara velatsia ianao ary mety handainga mihitsy aza ilaza manao hoe ohatran'ny tiako ka tsara ilay izy. Dia lasa misy fiatsaram-belatsia entin'izay vokatran'ilay tahotra. Matahotra izay fihevitry ny olona, matahotra ny tsotian'ny olona, matahotra ny vavan'ny olona, matahotra ny fiheveran'ny olona, matahotra ny voailika. Dia na dia any fianakaviana raha izany zao ohatra hoe miditra anatina fianakaviana anankiray ianao na fianakavian'ny havan'ny vadinao ilay izy na fianakavianao mihitsy azy dia misy olon-dehibe ao matahotra ianao sao dia tsy tian'ireo olona ireo intsony dia lasa mihatsara velatsia eo anatrehan'ilay olona izany. Ny olona tsy matahotra tonga dia manana fahasahina izy miteny ny heviny ary tsisy fiatsaram-belatsia mihitsy fa rehefa tsy tiany dia teny hoe tsy tiako ity zavatra ity ozy izy assumeny mihitsy. Fa io tahotra io raha vao io no misy ao anatin'ny olona dia lasa tsy manana fahasahina izy tena marina satria ilay tahotra no manaka anazy dia lasa tsy maintsy mihatsara velatsia izy. Dia izay no mahatonga an'i Jesosy mampianatra ny resaka tahotra sy fiatsaram-belatsia miaraka ato amin'ity Luka 2:20 satria ny tahotra no mahatonga ny fiatsaram-belatsia. Dia tena mampianatra Jesosy esory ny tahotra. Aza matahotra ianareo izy fa rehefa matahotra ianareo ho tafiditra ao anatiny masirasira ny fariseo ianareo dia ny fiatsaram-belatsia. Ny fariseo anie matahotra matahotra izy izany no mahatonga anazy mihatsara velatsia ohatran'io. Matahotra an'izay mety matahotra ny toerana izy matahotra ny fihevitry ny olona izy matahotra sao dia tsy azo dera sy laza amin'ny olona intsony izy matahotra zavatra be dia be izy dia lasa mihatsara velatsia izy. Na dia mahafantatra aza ny tena marina. Ka amin'ity an'io dia te hitarika antsika mihitsy handinika lalina. Misy zavatra tokony hiala ao anatintsika ao mialohan'ny fiatsaram-belatsia aloha dia ny tahotra. Ahoana ny alàna io tahotra io? Davida nanoro ny secret an'io any amin'ny Salamy 4:30 dia ozy izy any amin'ny andininy fa efatra. Nitady an'i Jehovah dia namaly izy ka nanafaka ahy tamin'ny tahotra rehetra ozy izy. Nitady an'i Jehovah dia namaly izy ka nanafaka tamin'ny tahotra rehetra. Tamin'io fotoana io Davida dia nandeha nitsoaka. Ary olona mitsoaka izany olona ao anatin'ny matahotra ny aina izy izany. Matahotra izy izany sao dia ho faty. Dia nandeha nitsoaka izy. Dia rehefa tonga tany amin'ny firenena izy dia mody nanao mody adala. Mody mandainga izany misy fiatsaram-belatsia koa ao anatin'izany. Mody nanao ohatran'ny adala izy tao anatin'ilay firenena tany satria tany amin'ny Filistina izy no nitsoaka nefa izy fantatra ny Filistina ity ilay namono ny Goliata. Dia mody nanao mody adala izy tany dia tena niaina tao anatin'ny tahotra izy
dia nangataka tamin'Andriamanitra izy. Dia Andriamanitra izy nanafaka tamin'ny tahotra rehetra. Vavaka zany. Amin'ny teny io tia dia te hiteny aminao mihitsy angatao ny tompo hoe tompo isorata anatiko ny tahotra. Ilay tahotra ny mpampiasa anay. Dia lasa mahatonga anahy mety tsara velatsia ao anatrehany. Ilay tahotra ny mety ho fihevitry ny olona, ny tahotra samihafa isoro zany, fa tsy mahasoa antsika zany. Fa ny tahotra dia mampahory ny tahotra ozy ny tenin'Andriamanitra. Mampahory ny tahotra ary tsy manatahotra ny fitiavana. Ka angatao mihitsy ny tompo hoe hanala n'io tahotra ao anatin'io. Fa raha voasary tahotra sika eo amin'ny fiainana dia tsy afaka mijoro mihitsiny, fa lasa mety tsara velatsia foana, dia lasa manao double jeu foana. Dia tsy mety ilay izy. Ny tahotra izay ilaintsika dia ny tahotra an'Andriamanitra irery ihany. Ny tahotra hoe sao dia tsy hafaly an'Andriamanitra, sao dia atezitra an'Andriamanitra. Fa na tsy hafaly ny olona na tsy atezitra ny olona aza na atezitra ny olona aza, rehefa Andriamanitra aloha ny jerevako voalohany. Andriamanitra aloha ny considéreko voalohany izay vao ny olombelona. Dia izay mihitsy ny zavatra izay ampianarin'i Jesosy Kristy antsika eto amin'ny tian'io ity ry havana, ka esory ny tahotra, fa rehefa miala ny tahotra dia miala ho azy koa ny fiatsaram-belatsia rehetra. Dia angatao mihitsy ny fanahy masina hanome fahasahinanao, hanala ny tahotra ao anatinao. Fa be dia be ny soratra masina izay miresaka an'izany. Ny fiangonana voalohany izao dia natahotra ny hoe enjehina sy ny hoe mitory ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia nivavaka ry zareo any amin'ny asan'ny apôstôly toko faha-efatra. Rehefa nivavaka izy niovitrovotra ny trano dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary nanana fahasahina indray zareo hitory ny tenin'Andriamanitra. Tsisy fiatsaram-belatsia fa tonga dia rehefa toriana dia toriana marina. Satria nahoana? Satria miala ilay tahotra. Dia aza matahotra fa ny tompony momba anao ary miverina foana izany tezany. Aza matahotra fa izany mihevitra ny fiainanao rehefa avy eo. Raha ohatra ka ho ahilok'ireo olona ireo nareo izany miandraikitra azy, fa jerevo ny voromanidina izany miahandreno izy. Ary tsisy adino ireny ka aza matahotra any amin'izay ainareo sy ny hoavinareo sy ny suite-ny zavatra fa no marina dia marina mandrakariva, ny marina dia ambara mandrakariva. Mahireza ry havana, tsy mora ny manaraka ny tompo, nefa rehefa matoky azy fotsiny sika dia manana fiainana milamina, tsy mety tsara velatsia, fa mandeha amin'ny fahasahiana, amin'ny herin'ny fanahy masina. Ho azy ny voninahitra. Amen.